mbola mamerina ny arahaba ho anao ny tokantrano manaraka ny météo amin'ny zao fotoana zao anymboantsika azy mahakasika ny ilay rivodoza Fredy tamin'ny 900 ariva teo dia tany amin'ny 730 kilometatra atsimo andrefany Fifaliana no misy ny foibeny izy ity zany hoe mikisaka miala tsikelikely ny morotsiraka hatrany izy fa somary miadana satria dia 4 kilometatra isan'ora ny afainganam-pandehany ao anatin'izany ny rivotra miaraka aminy aloha zany tamin'ny zay fotoana zay tamin'ny 900 dia tsy miova satria dia mbola eo amin'ny 90 kilometatra isan'ora zay rano tafiotra 520 kilometatra isan'ora zany hoe mijanona ho forte tempête tropicale hatrany zany ity rivodoza Fredy ity ny filazana loza ihany koa tsy miova ho an'ireo distrika mahavoaray an'izay toy ny any amin'ny distrika ny Morombe Fifaliana voalohany sy faharoa ary ny any Betioka izay mahazo ny fampitandremana ny filazana loza amin'ny tataona miloko mena eo ihany koa miloko mavo ho an'ny distrika ny Ankazoabo Ampania Benenitra sy ny any amin'ny distrika ny Sakarany zany filazana loza fanairana kosa ho an'ny Menabe sy ny any amin'ny distrika ny Beroro izay amin'ny ankapobeny zany ny mahakasika azy ity ny rotsakorana kosa mitohy hatrany ary manakery araka zany ny fampitandremana no abetsahana rotsakorana amin'ireo faritra nahazo an'izay indrindrindra ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana ny any amin'ny faritra Iboeny sy ny any Melaky dia izay ny mahakasika n'ilay rivodoza Fredy fa amin'ny ankapobeny dia ny fizotrana ny lalan'ity rivodoza ity ihany no mamatry ny toetrany androntsika eto Madagasikara atao anatin'ny 3 andro ho avy zany hoe rehefa manalavitra ny morotsiraka ity rivodoza ity dia miverina maina ny andro any amin'ny tapany atsimon'ny nosy na zany na zany nefa dia mbola mahazo vahana tanteraka hatrany ny rivotra avy any avaratra no ity rivodoza ity hatrany zay ka mbola iverina ny oram-baratra amin'ny ankapobeny ho an'ny afovoantany sy ny tapany avaratry ny nosy atao anatin'ny 3 andro saingy efa somary mahalakalana aloha zay zany amin'ny ankapobeny ny maripana ihany koa dia tombanantsika misy fiakarana be ny maripana any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara manomboka amin'izay andro ny alarobia izay ny indrindrindra moa zany ny faritra atsimo andrefana ny faritra nosy sy ny any amin'ny faritra androy fa toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso vao maraina aloha zany dia mbola isy ny rotsakorana somary matevitevina any amin'ny faritra atsimo andrefana sy ny faritra atsimo atsinana ny Madagasikara eo ihany koa ny orana vao maraina ho an'ny faritry Melaky sy ny any amin'ny ilany atsimo amin'ny faritry Iboeny ny ambiny kosa dia maina ny andro mety hibalika moa ny masoandro ho an'ny avoatany amin'izay rapitso izay fa ho an'ny rapiso tolakandro kosa dia mbola tombanana hitoetra hatrany ny orana tandrivoraona any amin'ny faritry Melaky ny faritry Betsiboka ny any amin'ny faritry Bongolava Analamanga Itasy ary ny any amin'ny faritry Vakinakaratra mety hiditra hatrany amin'ny faritra atsinanana moa zany izay rotsakorana izay mety mbola hitantsika orana ihany koa ho an'ny rapiso ny any amin'ny faritra atsimo andrefana sy ny faritra atsimo atsinanana ary koa ny distrika ny Taolagnaro ny ambiny dia maina ny andro amin'ny ankapobeny raha ny maripana voavinavina dia manodididina ny 520 eo zany ho an'ny avoatany mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 4 degré celsius zay ho an'ny faritra Analamanga fa ny ilany atsinanana kosa indrindra ny any amin'ny tapany avaratra atsinanana dia mafana ny andro satria mety mahatratra hatrany amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 degré celsius ny maripana voavinavina zany any amin'ny tapany avaratra atsinanana zay ny any atsimo moa zany dia mbola mety manodididina ny 17 degré celsius eo ny maripana ambony indrindra voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay torak'izay koa ny any amin'ny morotsiraka andrefany Madagasikara iny ny toetrandrontsika ho an'ny andro ny alarobia dia miverina maina zany amin'ny ankapobeny raha ny tombatombana ho any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara fa kosa mbola ahitantsika tandrivindraony indrindrindrindra ny tapakandro ariva ho an'ny atitan'ny Madagasikara faritra Analamanga voakasika an'izay ny ilany atsinanany Vakinakaratra ary ny any amin'ny morotsiraka atsinanany Nosy ny any amin'ny faritra atsinanana faritra Loatra Mangoro ny any amin'ny faritra Ivatovavy Fifaliana ary mitatra hatrany amin'ny faritra atsimo atsinanana izay rotsakorana izay mbola mitohy ihany koa ny orana any amin'ny faritry Melaky ny ambiny dia maina ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alarobia izay dia efa ahitantsika taratra tsikelikely ny fiakaran'izay maripana izay ho an'ny tapany atsimon'ny Madagasikara satria dia eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 eo ny voavinavina ho an'ny morotsiraky ny faritra atsimo andrefana sy ny tendrony atsimon'ny Nosy iny raha toa ka mbola mijanona ho 20 aloha zay ho an'ny faritra Nosy ho an'ny ilany atsinanana kosa dia 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana voavinavina ho amin'izay andro ny alarobia izay hatrany aloha zany ary amaranantsika azy ny andro ny alakamisy mbola mitohy hatrany ny rotsakorana ho an'ny avoatany indrindrindra ny faritra Analamanga Bongolava ny any amin'ny faritra Itasy Vakinakaratra mitatra hatrany amin'ny faritra Menabe
misy melaka izay arotsakorana izay ary mbola mitoy hatrany ihany koa ny orana tandrivodraona any amin'ny morontsiraka tsinanany anosy iray manontolo ny ambiny kosa dia maina ny andro raha ny maripana voavinavina dia mahatratra hatrany amin'ny 4 degré celsius ny maripana voavinavina amin'ny tapany atsin'ny nosy amin'izay androny alakamisy izay hatrany ho an'ny avoatany kosa dia eo amin'ny 7 degré celsius eo raha ny any amin'ny faritry vakinankaratra fa mety isy fianana kely indray zay ho an'ny faritra ny Moronmania sy Matsiatra ambony iny zany ho an'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara kosa tsy dia misy ny fiovana amin'ny ankapobeny 7 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay androny alakamisy izay dia izay indray ny meteontsika tamin'ity an'io ty raha fitsindray fotoana manaraka velomatoa